androany Jesosy dia misaotra anao indray izay tena tolotra eo anao ny saotra ny antony zavatra rehetra eto Tompo dia ianao irery ihany avy aminao avokoa ny zavatra rehetra tsy nisy avy aminay androany Tompo dia mbola atokanay ho anao irery ihany ny saotra ho anao irery ihany ny dera averina aminao mandrakizay ny voninahitra satria ianao lehibe voninahitra mankasitraka anao izay ny amin'ity androandroany ity Andriamanitra ary inoko manokana fa niza manaraka an'izao fotoana izao indray dia inoko fa tsy alamaina izy satria nahoana fotoana tahaka an'izao Andriamanitra ny anehoanao ny herinao sy ny fanatrianao ary ao anatin'izany dia tsy mba misy alamaina satria nahoana na ny marary azy androany dia tsoforanina amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ny mananolana dia ekeko Andriamanitra fa Andriamanitra mbola tsy miova ianao omaly sy anio ary mandrakizay dia amany olana ianao ary anolotra vahaolana maritra androany Jesosy dia hideranao eto amin'ity toerana ity indray izay ary inoky ihany koa fa ny olona tsirairay avy ary ekohaka sy amin'ny voninahitra iaika izany fahasaranao izany androany dia tsy avelanao ihany koa hialamaina fa dia hitazo manokana ianao ary anambona an'izao fotoana izao Andriamanitra hitondra teny fampaherezanao ambava ny mpanomponao ihany koa ianao ka hanoritoro androany ny fo rehetra izay mare izany ary mpangorakoraka ny fanahy ihany koa izay manaraka an'ity fandaharana ity menanao Jesosy ny terazony voninahitra ary nihaja amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka amen amen dia mbola faly manolotra ny arahaba ho anao any tokantrano any izay manatrika an'izao izay manaraka an'izao fotoana izao fotoana natokana hideranan'Andriamanitra ao anatin'ity video ity tononoko manokana ho anao ny fiadanana ny fahasoavana rehetra avy amin'Andriamantsika amin'ity androandroany ity indray izahay dia te hampatsiahanao mety efa fantatrao ihany izany fa mbola tianay hamafisina eo anatrehanao androany fa ianao dia olona tian'Andriamanitra ianao satria nahoana satria ianao dia zanak'Andriamanitra araka n'ilay video izay natao tamin'ny farany iny dia tena milaza an'izany mihitsy hoe zanak'Andriamanitra isika rehefa zanaka isika dia tena tian'Andriamanitra ary hamafisin'Andriamanitra mihitsy izany ao amin'ny Jeremia toko faha 1:30 andininy voalohany tapany B manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany no nampaharetako famindrapo anao mazava izany tenin'Andriamanitra izany hoe tiany ianao ary rehefa tiany ianao dia tena mamindra fo aminao mandrakariva izy tsika be da be ny zavatra ataontsika amin'ny fiainantsika andavanandro tena hoe mety hoe manafitohana an'Andriamanitra ny zavatra ataontsika fa noho ilay fitiavany antsika isan'andro dia mamindra fo amintsika foana izy ka tiako ianao androany atsapa hoe io toerana misy anao io ninina zavatra ataonao eo amin'ny fiainanao mety hoe ny réussitanao izany mety hoe tsy fantatra hoe tsy haiko hoe mety hoe miasa amin'ny toerana anankiray ve ianao dia tonga amin'ny échelon farany ambony indrindra ve ianao sa hoe mahazo toerana tsara lavitra mihoatra noho ny hafa ao ampiasananao ve ianao na hoe mahita fity eo anatrehan'ny olona ve ianao dia izany rehetrarehetra izany tsarovy fa tsy noho ny fahaizanao izany tsy noho ny fahalalanao izany tsy noho ny intelligence izay mety nanananao izany tsy noho ny fikelezanao aina izany rehetra natonga n'izany rehetrarehetra izany fa zavatra tokana ihany dia ny famindrapon'Andriamanitra izay mirotsaka aminao mandrakariva tena hoe naniaritra ary ianao mety hoe tena niaritra ianao fa naniaritra teo fotsiny ary ianao dia zava-poana izany rehetrarehetra izany rehefa tsy teo ny famindrapon'Andriamanitra tadidio fa na io rivotra iainanao io ary na fofinaina izay mahavelonanao isan'andro io ary tsy voavidin'ny volanao izany tsy voavidin'ny intelligence anao izany tsy azonao amin'ny intelligence izany ny fahasalamana izay anananao ny herin'ny tanjaka ny vola izay mety eo ampelantananao ny déroulement ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy tsy avy aminao izany fa tena hoe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra no nahatonga an'izany rehetrarehetra izany ka rariny indrindra raha tena hoe hiaika eo anatrehan'Andriamanitra isika tena hoe reconnaissant eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy izaho Jesosy tsy ny herin'ny tenako tsy ny fahaizako tsy ny fahalalako fa tena hoe ilay famindraponao mihitsy no nirotsaka tamiko no nahatoy izao andaontsika hanao ohatry ny Davida tena hoe mpanjaka izy fa tena miaika izy ao amin'ny salamo fa 7:70 andininy fahatelo teny tahaka izao Davida hoe fa tsara noho ny aina ny famindraponao ny molotro hideranao tena hoe ndaontsika androany
ilazan'izany famindrapon'Andriamanitra izany iaika eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy ny famindraponao no natoy izao aho dia iantehatra amin'ny famindraponao mandraka hariva fa tsy iantehatra amin'ny herin'ny tenako. Dia mety ozy izy ianao hoe za ange tsy mbola tonga amin'izany toerana izany e, tsy mbola mahafinaritra ny fiainako e. Mety hoe tena mbola ao anatin'ny ady tokoa ianao, mety hoe tena mbola ao anatin'ny zavatra sarotra ianao, fa tadidio fa ao anatin'ity baiboly ity misy promesse be da be nataon'Andriamanitra tata. Andriamanitra dia tsy miova, tsy ohatry ny olombelona izy hoe miovaova amin'ny zavatra teneniny, fa tena hoe manatanteraka an'izany izy dia matokian izany promessin'Andriamanitra izany izy. Misy teny anankiray izay tena nahakasika anahy manokana, efa ela ilay izy nahakasika anahy fa mbola averiko zarera amintsika ilay izy androany ao amin'ny salamo salamo fa 2:30 teny tahaka izao izy hoe anome sainanao aho sy hampianatra anao izay lalakalehanao, hitsinjo anao no masoka ny olo-tsainanao izany hoe isan'andro Andriamanitra dia miahanao, mamindra fo anao izy dia mitantana anao. Dia raha ozy izy ianao hoe tena mbola ao anatin'ny olana ianao, anatin'ny ady ianao, dia tsy maninona izany fa Andriamanitra miaro anao, Andriamanitra miaraka aminao, Andriamanitra mamindra fo aminao. Dia ndao hiaraka aminay, ndao hiaraka ho reconnaissant an'Andriamanitra isika, ndao tsika tena hiaiko hoe famindrapon'Andriamanitra no nahatoy izao atsika, dia holazaintsika izany ato anatin'ny reto hira reto akipeo mason'ny nofinao. Dia teneno androany hoe tena matoky ianao Andriamanitra, dia matoky an'izay lazainao ihany koa izay rehetrarehetra voateninao ato anatin'ity baiboly ity dia fantatro fa ho tanteraka amiko izany androany. Dia lazao amin'Andriamanitra izany dia mino azy fa izy hanavotra anao, izy hanandratra anao amin'ny ambony indrindra, ary izy hitondra anao amin'ny fandresena, hampialanao amin'ny toerana tena hoe ao anatin'ny ady misy anao io Andriamanitra androany. Ianao ilay omaly aniwary mandrakizay izay lazainao dia saino ataonao, tsy mba mandao tsy miova fa matoky hatramin'ny farany Andriamanitra mitsaoka anao, mitsaoka anao matoky loatra ianao tsy andao matoky loatra tsy andisy fanantenana, porofonao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny, matoky loatra ianao tsy andao matoky loatra ianao tsy andao Jesosy, matoky loatra tsy andisy fanantenana, porofonao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny, matoky loatra ianao tsy andao medika indrindra ianao, medika midera tsy misy mitoanao, mitsangana kokoa ianao ilay izay lazainao dia zaino ataonao, Jesosy tsy mba mandao tsy miova fa matoky hatrany Andriamanitra mitsaoka anao, mitsaoka Sabaku ankehitriny, matoky loatra ianao tsy andao matoky loatra ianao
izandamny fiainako katsapako ankehitriny matoko loatra anao tsy andao ay sy natombokao tsy maintsy vitainao katsapako ankehitriny tianao loatra tsy andao ay anao tena tsianay ianao ny atsaranao tena mitoetra eo aminay mandrakariva ianao no mombanay ary ianao tena tsy mandisy fanantenananay mihitsy raha mantehatra aminao iza mamindra fosy miatra anay ianao jesosy io alleluia 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 Nasunao ay fatsaralo janao isakire miainao sosio iraiko ni atsaranao tiako ny feonao mitondra haina makindiafo Jalinas, akakai indridrana fantatrofyanao no raiko sisakaizako Jesosy io iraiko ny atsaranao natoky anao teo amin'ny Nasenao ay fatsaralo janao isakiny miainao Jesosy io iraiko ny atsaranao Tonight, nasaranao do povo. Casa camano tonight, nasaranao do povo. Natukai na tu ino fuanao, anzako mero tu. Casa camano tonight, nasaranao do povo. Nasenao ay fatsaralo isakiny miainao Jesosy io iraiko ny atsaranao Natuky anao teo amin'ny fiainako Nasenao ay fatsaralo
ianao no mbola matoy izao anay ka mendrika nisaorana indrindra ianao tena mifona rehetra nisaorana ianao amin'izao fotoana izao tena teneny jesosy androany hoe misaotra jesosy ny amin'izay rehetra nataonao ny amin'ny fisinao ny amin'ny famindraponao ny amin'ny fitiavanao indrindraindrindra ny amin'ny fahatsaranao tenenao izany jesosy androany Ganun viaggiano Sini famiglia puna Kusacino sare chana tauna Tuga awira amifana Imela Imela
Misaotra betsaka ny amin'izay rehetra efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka ny amin'izay rehetra mbola ho ataonao eo amin'ny fiainanay. Ny famindraponao sy ny fitiavanao tsy lany ritra eo amin'ny fiainanay isan'andro ankasitranao nay ianao avokoa zany androany. Jesosy mety hoe mibadabady izahay fa zao hoe ny ao anatin'ny fonay dia tena velom-pisaorana anao mandrakariva. Tena miankohaka eo anatrehanao, miondrika eo anatrehan'ny fahatsaranao mihitsy izahay tsirairay avy amin'ity andro androany ity. Satria mendrika an'izany ianao, mendrika hitsaona ny anaranao, mendrika hiankofana ianao, mendrika ny hoderaina ianao, ary indrindra mendrika hisaorana noho ny zavatra rehetra ary noho ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay izahay. Amin'izao fotoan'izao ihany koa izay dia mankasitraka anao sahady Jesosy satria fantatray fa tena misy akony lehibe eo amin'ny fiainanay izao fandaharana iarahanay izao, fandaharana iarahanay mideranao, iarahanay miankohaka aminao. Mino Jesosy fa niaraka aminay teto ianao ary ny fiderana izay nasandratray anao androany dia tena hoe nakasika ny fonao, tsy sanatria Jesosy hoe naharikoriko anao fa tena hoe nitongilana ny sofinao dia nidiny ianao nijery anay tsirairay avy zay na zay teto amin'ny plateau na ireo manaraka any amin'izay tokantrano misy azy ihany naiza toerana misy azy tsy voatery eo tokantrano fa rehefa mijery an'izao fandaharan'izao dia mino Jesosy fa hikasika azy ianao, hamindra fo amin'ny mandrakariva ianao ary hitoetra betsaka eo amin'ny fiainana ianao. Dia mankasitraka indrindra Jesosy misaotra betsaka Andriamanitra ray fa ianao no anton'izao rehetra izao. Misaotra indrindra koa fanahy masina satria raha tsy teo ianao dia zava-poana ny zavatra rehetra izay nataonay. Ianao anie hamangy ny olona tsirairay avy any amin'izay toerana misy azy any. Ianao ihany koa anie fanahy masina no ampidure an'izao fandaharana izao mba tena hoe akasika fon'olona maro ary indrindra anitatra ny fanjakan'Andriamanitra satria izay no antony havelohanay ety amin'ity tany ety. Dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Amen. Dia mino fa tena hoe niondrika teo anatrehan'i Jesosy ianao androany, nilaza tsara ny famindrapony izay miatra eo amin'ny fiainanao isan'andro ianao dia manome fotoananao indray izahay ao anatin'ny fandaharana natao hideranao manaraka dia mandra-pahatonga an'izay fotoan'izay dia miorena tsara aza miova matokia an'i Jesosy amin'ny fiainanao isan'andro. Veloma toa.